Fantanka faray manolotra Mon père Omed. Mon père Omed. Sanganasany R Stefanuel. o velominy Nomena fi fitiavana Sarmel lahatry ny avy miaraka amin'ny R Stefanuel miaro Rakotoarisoa ary Radavy. nandrindra ra teknika lahatry ny avy nana dongodosa Rina ny fanantenana. Azafady kely any antsika. Ahoana izay mon père? Avy mihitsy aloha etoeto fa sao misy mahita eo ka. Si raha mbola toy an'ilay resaka tamin'iny aloha dia aleo izany dia mon père. Ary dia efa miomany ianao fa raha mbola mitoja zavatra ataonao izao dia alaiko baraka eo amin'ny fiangonana ianao ka. Aza mba atao an'io moa ankiritsika. Tiako be ny eo andry e. Miala ianao tany e, miala hoa vao eo tsony no mivavaka dia izao sady no atao. Mon père ape tsara velatsitsy. Veloma ianao ka? Fihinaka izao tabataba be indry izao ry tsika. Dia izay tsika atao vonona mandrakariva ny fanahinao fa maro loatra ny fakapanahy anaka. Zay dia mazotoa mivavaka mandrakariva e. Zay veloma. Eny rery mon père fakapanahy. Ary andeo amin'izay ary andefa taraiko be. Veloma mon père. Veloma rakizy a. Fa mbola tsy mivaly indringa ery tsika mifanontaniako teo e. Fa inona moa kila fanontany indrika? Inona ho aly nampitabataba be andry teo? Si inona moa fa tsy le mon père andozy iny a? Olona tsy vanina tsy. Finona le olana e? Avela ho anky izany ka. Resaka makararandao fotsiny izany ka. Kaizakaizaka izy pisoko ely a. Ary misy adala vaovao indray ety amin'ny tanàna izany a. Zany angahono. Ie. Dia tafahoana zany ny adala sao mpanadala raha izanoko ny hoe zahoana onjy. Ary aza mifanarakaraka ry anina fa sao tsy kofondretsy lereo a. Ndritsinina mampianazaka beko. Mahafatifaty kely no mijery anjy avy aty ao tsiny. Fa inona foana koa ny an'ity e? Fiavana kizy piso izay veko zanganjy iny tena mazina. Ben, enao izao ve? Ia. Ko raha tsy lany ny tovolahy eto Madagasikara. Ny bokosy anerika ala betsaka e. Bobaka mihitsy mifasaingy sy misy saosy ny ankamaroany. Azanaiko mola aloha zany ka lasa atao amin'ny mainga anazy. Fa mikasana anao inona moa zato izy? Ary tandremy fa etsoko fonjeo eto efa vao manao finany amiko eo a. Hitany tony ty atanako ty. Oay, ary tao antsy lava be. Ka ataovy azy zasay e. Ataovy za te ho fatozika ala. Sady farak'izay maranitra marina. Fa inona no tianao atongavana tompoko? Ary mba lazao a. Say aky mahafatifaty kely mihitsy nji amin'izao mitazahina kely mazososa kely izy. Fa zao e, za mbola tiankaza no velona eto ambonin'ity tany ity dia andao manaraka namozamboza fotsiny. Andao. Fa iaraka anao aiza nefa e? Tsy mila be fanontaniana kala fa andao fotsiny a. Ary tompoko fa andeha ray e. Ka andao izay atsisy azoko. Aza ty ny lalana fa tsy any e. Atongotsika ty e. Ato amin'ity fasana tongo tany ty tsika miditra. Tobo mainty anazany io raha tsy fantatsika aly. Fa milohan'izany anefa dia aleo aloha jerijejena ihany no manodidina fa sao misy mahatsikatsa amin'ny fidirantsika ao. Tena miala tsiny
ao ve tsy fiainao akatra. Aza be miteniteny foana ry kala fa andao andao samy tadinina indray zany teny io vao andeha Fa tsy feo amin'ny mopera ve zany za mitsy tiritsika malala za mitsy tira tiana ho fantatra mopera vonjay ino vavatenina ary andao ingana miditra ty ary ingakanga ny tena fa sao dia nisy nare le feo tena teo malaky ho aza sotsotominao toy izao ampanaraka ka ianao mirano maloatra tinina dia tsy andriko tsony ry kala Zany ianao tsy ho afaka eto angaza hitanao tsara ny anaovako anao fa mbola mieritrerity no tafavoaka avenina eto angaza tsisy nofy anie zany ary eo za tsizy aloha fatorana fa sao dia manondrana eto zay ary aleo amin'izay aloha arehatra ireo tilabozay ireo dia idina ilay varavaram-bato ao avy eo fa mialohan'izany kosa aloha dia aleo hoe soronany rangato ny volo rastavy itony fa maneringelina fotsiny Andriamanitra ianao fa inona daholo rehetika masoko ety atao fasana misy fandriana eponza iray sy latabatra kely iray ato dia vakanazy karazan'ody ratsy no mameno indrindra dia misy vato fisaka mendrika latabatra eo amin'ny zoron-trano ary misy hazo fijaliana amin'ny vadika eo ambony oay ohatra misy raha efa mainana izy zany fa inona daholo ary reto tsika malala fa maninona moa zany ny fitiavako ny tsomba ekenao mihitsy na tamin'ny taloha fatratra aminao aza Satisarako fiatsika ny mopera manandratsy na manana itiana ampangino vafafatanapingonana ya any am-piangonana ihany ny mahazo zany zany anaran'izany fa rehefa ety ivelany indrindra fa tamin'ity toeranyity fazy ary tena saky ny manonona an'izany marava amin'ny tena zay zany ary nato zany fa zao izy ary ao mahatoreny oe ambony saliny ema malakilaky raha fatahinina ary koa kanina ary kala ny asika atao zao ny tokony atao ema malakilaky raha nga hoy ety ampangino avao fa kalakely tsy hoe tsy tenenina mihitsy ary fa tsy hiakatra moramora ihany tena dia aleo raha nga ho bataiko mihitsy dia lazay za reny zanako ino ry toka tena lany eka marina fa hono ho aloha hoe ahoana ry se sao kosa ary izy ohatra hoe midediesinao na koa hoe nisy zavatra nataonao ka tsy zakany dia sao mba lasa nody ihany izy tena tsy ny famaly izay mianaka ka ary ny amin'ny hoe zavatra nataoko tsy zakany ray tsy hitako tena tsisy zaza endry ny zanako iny ry se ka tsy hitako hoe inona zany mbola tokony hibedesako azy fa le hoe sao dia mba lasa nody tokoa no asa hoe sao dia mba zay no mitombona dia inona aloha nataontsika mianaka fa efa miraika amby 10 ora alina ity ny andro andao aloha ianao ateriko sady ianao koa mbola hianatra maraina za ngamba aloha andeha vao maraina any aminay dia jery an'iny zaza iny ka sao mantsy mba lasa nody any any tokoa izy ianao rery kosa ve ny andeha hody rera avy any aminay amin'izao alina izao se digury se ka andao rehefa izy ary no hinana eo ka aleo za to dia any aminao mihitsy natory
mody maraina be fotsiny raha maraina. Ka raha tsy mampaninina ny se dia andahoariko. Mopera, manao any ianao? Salama tsara anaka. Ary andeo aiza maraina ianao zany? Tena loza ny hery mopera e. Ahoana? Tena tsy hita ny tsika mopera e. Ahoana tsara hoe ry zanako? Zany e. Nandeha hianatra izy omaly maraina ary mbola niara-nodiny izy Sara, nefa tsy tonga tany an-trano izy. Dia mety ho lasa iza nefa? Tena tsy haiko mopera. Andeha hijery azany aminay aloha io. So mantsy nisy zavatra nahatezitra azy ohatra dia lasa nody izy. Fa raha tsy mahadiso hoe ahoana mopera? Aiza moa zany no misy anareo? Ay ve any Andranomainty any mopera. Fokontany farany avaratra indrindra eto amin'ny komina Alatsinainy Bakaro no misy azy. Lalana sahabo 10 kilometatra eo Lavidavitra ihany kay a. Dia tsy mangina be ve nefa ny lalana makany ka? Izay mihitsy ny atahorako mafy mopera. Tena matahotra raha lasa nody any tokoa izy. Tena mangina mantsy ny lalana iny. Indrindra moa fa andavanandro be ohatra amin'izao. Mopera, angatadalana angamba aloha mbola lavidavitra ihany mantsy ny lalako. Za io koa mantsy tsy maintsy miverina androany dia androany ihany. Fa maninona nefa aloha ianao raha mandeha moto e? Aza dia manatsafa rery mopera. Za angamba manana an'izany e. Ka le moto akao no entinao e. Amin'izay mba mampahaingana ny dianao. Tena marina ve za mopera? Marina izany e. Ka anao aloha mandrosa e. Mbola ho karakaraina kely mantsy le reo fa sao mantsy manaran-dalana amiko. Tena mankasitraka indrindra mopera. Tsisy fankasitrahana le roa. Mipetraha ilay tsambozy izay sy rybainina fa mandeha ny fotoana. Mopera, tsy azoko mihitsy. Nahazo olontiana tsy azo dia mipetraha aloha. Hoe le ty e. Inona ary mampianahana an'lahy io? Tsy izany mopera fa ngamo tsaka motony nampandrosoanao ateo ka. Ako raha tsy moto eo ampokon'olona le sy moto ako nda omena izay te hitaingina rehetra izao rybainina. Ka raha izany dia aleo ary izany andeko. Mbola maika any ahy e. Raha hitady antsika ny mamaika Allah. On'olona lesy ny saina rizoko fa efa any ambavahadin'ny lanitra izay izy amin'izao fotoana izao. Inona tsara hoe ty lazainao? Fa lalo-dalovana ve ny sofon'ny zoko izany sa hono e? Raha tianao ho fantatra dia efa lasa korasa antsika. Mopera, ianao ve? Ianao zany nanafina azy? Eny letsy e. Tsy izany letsy fa tiako izy iny a. Kanefa tsy nentina anaiky ny fitiavako misy moa kala. Dia nataoko tamin'ny maingana azy. Tena mopera tsy vaniny lahy e. Tandremy ihany no mivava ary zoky a. Da ary tandremany koa fihetsika raha tsy te hanaraka anazy any eo. Ka tsy te halala an'izany. Tena maty. Zoky any tsy azo tenenina hoe tandremo fihetsika. Ary efa fantatra lahy izay marina e. Ka zao a. Zany nakakeriny antsika. Tsy vaniny lahy. Rehefa azoko izy dia noentiko tany amin'ny tobo mainty. Ary saika naparako ny filako moa ianao kanefa mipitapitaka be kala andeha ho bataka eo ambony fandriana iny. Dia nianjera ary nitataza ny zoro parafara tsaratsara mihitsy tonga dia vaky ny lohany. Tena tsy vanina kosa rangahy lahy mopera raha izany. Tsy raharahako lesy izay filazalaza any a. Fa zao na ilahy andro amin'ny miara-miasa amiko a, na ilahy maty. Mba nanahona tokoa raiky izy ny vaovao farany nakasika antsika. Tena mbola tsy nandrenesana vaovao mihitsy aloha hatramin'izao e. Da toa any aza mbola tsy miverina le lasa tany amin'ny zareo tany.
Izany ve? Dia mety hoe tena lasa nody marina ve izy? Tena tsy hay. Engany fotsiny hoe mba lasa nody izy. Fa tokony mba nampandrimanam-pahefana ihany iny itsika e. Eny tokoa, sao mantsy izy tsy any ambanivohitra koroko. Ka aleo aloha hiandra ny datoany iveriny tsika. Zay vao hita io ny tokony atao. Ka efa 3 andro ange izay e. Mbola tsy tafaverina foana izy. Fa aiza tokoa moa aloha ny misy azy ireny. Marina raha mba haiko ronena. Zay koa aloha zao ny olanako. Fa aleo zany ho any aloha fa andeha hiasa fa sao tary eo e. Tianko tianareo menadà dia mba mitandrema ihany ny an-dalana iny. Misaotra roneny a. Ahoana amin'izay fa napaka-hevitra laty e. Mbola izerizery sa anaiky amin'izay? Tsy anaiky hatramin'ny farany aletra fa ataovy izay ataony lahy. Mopera te volo velona lahy. Ka jereo tsara ary ny anaovako azy. Esorina ny loton'ny patalotony. Marary ane zany e. Zaho. Rehefa izay dia akana kely ny nofony fealina. Maty afehako marina. Oka ty e. Tsy misy okaoka zany tia. Dray le ty e. Fa to lasa nivadika vehivavy tampoka teo le ty. Tsika. Tena tsika. Sady mena maso ny vinitra dia vinitra ty izy marina. Hoenta ary tongotro fa angatra. Sao tsy afaka metsika mihitsy koa zany e. Fa loza inona re tiry lanitra. Vonjeo e. Vonjare olona fa matotoa. Fa inona koa tia nahazo ny opera tampoka teo e. Toa lasa n'indrindra be. Sady miantso vonjeo. Tena hafahafa izy zany marina. Azafady manelingelina mopera. Tsy manelina mihitsy ka. Tsy izany fa ren'olona ny antso vonjeo sy nika mafy ny noto io. Dia tonga hijery anao fa misy inona mopera. Ay, le feon'ny olona norakoraka be teo iny ny renin'ny olona. Ka nasako aza ane mba naheno an'iny e. Tsy azoko. Fa tsy ianao ve zany le nioraka teo e. Zany hoe za ihany iny ka. Nefa koa tsy za. Fa ao tsara ve aloha mopera izany e. Za ve. Ahoana izy hoe fa mbola mandamindamina kely fotsiny dia avenareo mandroso hoe matsiandro zareo. Fa inona daholo re zany. Fa dia nisy inona loatra teto ny tsy tonga saina toy izao ianao mopera. Tsisy nininona misy teto anaka. Somary mba asiana hanina kely koa ny ilay hanina fa raha hanina foana koa ny dia lasa tsy hanina mihitsy. Sa ahoana olona ny toky. Raha tsy maninona re ianao mopera dia aleo aloha za andeha. Ay. Dia maka aloha aina sy fitoniana tsara fa tena tsy ao mihitsy ianao zany. Iny ary anaka. Mandehana re amin'ny fifaliana foko. Misaotra mopera. Hita mihitsy nytony hoe olona zatra manao tsenjery maimby fotsiny. Fa zany aloha eo ihany fa mbo enjana koa reny film teo reny. Zany raha tsy mivadika hatramin'izay tokony tsy vadika mihitsy ny marina. Fa sao tele zany eritreritra be loatra ny sipiny kosa raha angamy mahatonga an'ireny. Mety tena izay tokoa. Ary aleo aloha tohizana ny fampizaliana an'ilay totombo hitaniny ao e. Tsy hamelako iny androany raha tsy mahita sorona ho an'ny satana. Manao mopera. Manao ianao zanako. Inona ny vaovao anao? Tsy sambara rery mopera. Sao andeha hianatra izao e. Zany ve. Dia mahazo zany ry mianatrako. Misaotra re mopera. Tsy fisaorana. Ary mopera aloha zany mba andeha ho aiza e. Andeha hijery anjiko. Tsy azoko. Nga moa za very no hoe tadiavina ka.
tsika izao no mila tadiavana fa mbola tsy hita foana izy hatramin'izao. Tsika izany ake efa azoko tsindrimandry fa efa namany tsy avitra tsony a. Tsy azoko mihitsy koa izany, namany tsy avitra tsony ahoana e. Ka izany e. Ary sao dia mopera kosa raha nanafina azy e. Haiko anie mopera fa nanadala azy foana e. Dia mety tsy nanaiky mora izy dia nalainao ankely ohatra. Ary ianao ty saika lasa mpaminan'Andriamanitra raha nisy kely anaka. Tsy misangy aminao anie zary mopera e. Aza misendoatra be ohatran'io monjy e. Fa sangy daholo aky izany rehetrarehetra izany a. Za zany hoe tena malahelo mafy mihitsy amin'izao tsy fahitana antsika izao e. Nefa moa atao ahoana aky fa izay angamba ny lahatra dia tsy maintsy mionona e. Ishi, aleoko mandefa ohatry ny mandrabiraby ana fotsiny izany koa mopera ka. Mahazo toariny e. Dia izay teny mampipisiko a. Maninona? Toriteny mizara fitiavana izany. Mopera jolamboto. Hita mihitsy hoe olona diso filière. Ohatran'ny lasa hafahafa be izany anery ny mopera tsika iny e. Fa hafahafa ahoana ky fa tsy azoko a. Aiza ve ka tsy menatra akory izy mikaoty ana. Aza dia miteniteny foana io kiry Sara. Tena marina anie izany ry neny e. Sady teneniko amineny a. Ny akamaroan'ireo sipa kilao amin'ny koraly ireo dia sipa mopera daholo. Efa hoe akombony ho an'ny vava. Izany mopera izany raha tindry ho fantatra dia lehilahy efa voahosotra ka tsy mahazo mikitika vehivavy mandra-pahafatiny. Dia tena tsy hino ana mihitsy izany neny. Sara, ahoana? Maninona raha kombona ny vava rehefa tsy mahita ho resahana tsondry fa tsy ao no miteniteny foana io e. Afaka tsy mikona eny rehefa tsy hino ahy e. Ary nefa andehanao dia voara aloha za. Lasa mihitsy indri mandeha any aloha fa mandrebireby fotsiny e. Zaza mirediredy. Ahoana ihany no fanapaka-hevitra lahy e. Maika be io a. Tsy alina iandry alandinika mihitsy mantsy ny sera fa maika iodina. Ka tena sarotra tanterahana loatra ny ilay iraka mpanaovinareo anary mopera. Aiza hoe ianao ny avitako misambotra olona telo be izao ka. Tena ohatran'ny tsy vitako izany a. Ka na tialahy ty na tsy tialahy dia tsy maintsy ataolahy io a. Fa raha tsy izany a dia landrena kalana solon'ny neny eto. Mopera. Inona foana ny lahy? Aza mba atao an'izany kosa nama. Mba hampanompon'Andriamanitra ihany ange nareo dia mahavita zavatra mamofady ohatran'izany ve? Tsy mbola anjara lahy zao ry vainona no mitory teny fa mbola anjara koa. Ny anjaran'ny lahy zao a dia manatotosan'iraka mpanaovika lahy raha mbola tialahy no velona eto amin'ity tany ity. Tsy maninona e. Tsy maninona fa ty avinora izay no mahadevolana ny sainao. Sambatra izay mafony aino an'ny tiny ka tsy maninona rehefa vinoy aho ho faty mopera. Dia ny ho faty izany ny safidin'ny lahy farany. Ary avokoa nama dia fotoany amiko fa azapijalojaliana fotsiny a. Tsy mila mibaiko olo ty fa izay tiako anaovana an'lahy ihany io a. Ary atomboko tsika amin'ny kely indrindra aloha ty raharaha ty. Ka avoaina kely ho tapahana ary dia mba malakilaky letsy fa lahy ve tsy te ho faty a. Tena oka re mopera. Tsy azoko mihitsy kory le tony izany. Misafidy ny ho faty ny adalaka nefa rehefa vorona tokoa tao amin'ny teny oka ndray. Tonga dia le ataon'ilay maka re anaovana ary mopera. Tena miangavy anao a. Aza mpitondraina fangiry firiana tena marina izany. Izay tiako ihany io ry bainina. Tena miangavy mopera. Tonga dia finoy aho a. Ary ela be letsy izany fa atolory le akely ho tapahana amin'ity antsy lava be sady maranitra tsara ty a. Ohatra ay moa ny tana zoko mbola mifatotra koa. Tsy olana izany fa ny akely tongotra indray izany no tapahako e. Ka zany ara tatazo ry lery e. Ay. Tsy poinsa mihitsy izany mitabataba be izany fa aleo tapena na vava. Zay.
afaka 30 minitra indray veriny eo manapaka ny aky be atongotra ela. Aleo aloha asina kofesina kely aloha fa tsy. Inona mampinainaina an'lahy eo e? Sa misy tiana holazaina? Ao hoe sorona kely ary aloha ny tapimbavy. Maty azo ampitsaliana tsony aho mopera. Aleo hitady an'le sorona. Tena maty ako. Ay anaky mora iala. Izao miananao Itala ty serangy amin'ny tanako ty. Manininy Poziny io ranom-panafody anatiny io. Ie. Herinandro io faharetan'izy ty. Ka zao eno atsindry tamin'ny sandro lalo izy ty. Zay. Itala io mission io afaka herinandro dia omena ny lany fanefy ty. Marina. Tena marary ataolo izany tenako izany marina. Dia hoaiza moa izany aty Zaho kosa aloha tena tsy mataditady an'izany sorovsorona mopera izany Ny lazany zavatra tsy nataony eraky ny tanàna ary izao no mamaika. Aleo aloha mantana any amin'ny ministera mianaka dia ho tantarana azy daholo ny zavatra ny anako tao amin'ny mopera tevolo velona tsy vanona iny. Dia ahoana nefa tsika? Dadatoa, efa tsisy azo antena nintsony ny amiko. Ny asa ratsy atao amin'ny mopera ravana. Tena ratsy be izany feon'ny fieritreretako izany marina. Dia ho sanatria ve ka efa maty tokoa ny zanak'anabaviko? Dia izany ry Stely mianaka ny nanaova ny mopera tany nandritra an'izay tsy nahitanareo azay. Tena mafy Dia tena le mopera mihitsy very dahatoantsika. Efa hoe mopera ho nilaza ihany koa azy izy hoe izy hono namono antsika ne. Ahoana tsara hoe rangaty Izany ry se. Ary ataoko mafantatra any anarako tsara le mopera tsy vaniny iny raha izany. Zany efa niteny tamineny. Neny moa tsy mba mety mihinana mihitsiko. Ary efa nanindry mandry anahy mihitsy fa iny mopera iny ho any ambadika ny tsy fahitana antsika. Tadidiko tsara matsy fa nikotiany foana tsika. Tsika moa tsy nanaiky azy mihitsy dia nalaina kely izany rehefa tsy nanaiky azy mora. Mandeha be ny fotoana rakiza. Tokony tsy handany fotoana amin'ny reza be aloha tsika fa hitady vahaolana aingana. Inona moa izany fa tsy aleo tonga dia alehako direct any raha angaha le mopera tsy vaniny iny Ary ataoko mafantatra any anarako tsara iny androany. Toky aza mandeha aloha ianao fa andraso dia miaraka daholo tsika rehetra ka. Tsy mahandry an'izany ahy Tonga fotsiny nareo dia manarahana avy any arina. Toky iry zoko koa tsy sarotra lamina ka. Mandeha anaingana nareo eto ny fokon'olona sy ny kristianina rehetra dia enjeo any izy Aingana. Andao are. Aingana kindriry Sara. Indrery neny Monsieur. Ohatray. Makamaka intsika izany Mopera. Fa eza koa no nipoiranao teo. Kalma ihany aloha ry zoko fa sao dia fahatairana no hahafaty anao tsy lereo Ka ianao tsy namanao fijery masika beko. Sady vinitra dia vinitra ka matahotra. Mbola vao nendrika vinitra sy ny fijeriko masika aza ny talina dia efa nivarahotsana sahady la. Maika izany fa somara-piko afanana mahery vaika ohatran'izany andro alina eo. Maka mopera.
Tena may olo tia. Tena aoka re tompoko. Aoka rehefa may ahy e. Aza atao an'io. Erety eo letsy. Aleoko lavitra nahita lalàna dia tsy nanao an'ilay izy mihitsiny. Toy izay le tiana anaiky nefa mivadika. Izao fa baraka no natao lahy. Maya mon père. Tena maya mon père. Tsy raharahako le tia izay pilazalaza zany e. Ataonao kosa tena tsy raharony. Tsy mendrika kosa izao Tsy raharahako namendrika na rendrika ty tsy voazy zany Ary hoe la dia mampamangy an'le tseribaina. Mon père, andraso aloha Maya re olona. Maya maty re olona. Vonjeo ahy Ohatray lasa nangatsika be tampoka teo sao dia mba nofo kosa izao fijaliana ianako izao tena nofo kosa anamo izao Tsy misy herin'ny aizina maharesy aza-pan'izany. Mahereza fa mbola sarotra soavana ny ady miandry anao. Izay lary mopera dia movely tia. Andry an'lahy atao aletsy ry zandry malala. Ay ato e lahy. Ka faniary lesy aloha ny solom-pifandraisan-tanana tatazo le tia. Atao tsy mahakasika azy kory le daka be teo le tia. Ary karazan'olona mamagy any le dada kely tia. Dia ahoana ry zandry? Ahoana nareo aviavy be zany Tsy misy hoe ahoana ly tia fa zany aloha ny tontolo be tsy mivavaka tatazo Aza dia mandrera tena amin'ny zavatra tsy ahitam-boka an'le tsy ry zandry kely mba mariny. Fa ahoana koa ary zany le tia. Toa ohatra tsy mahakasika an'le ry mihitsy aho zany. Zaho fotsiny ohatra nireraka amin'ny vizavizy eto. Izao le tsy ry zandry kely Inona ly tia? Ninona tao lahy eo tsy ahavoana eto zany lahy. Koza ka hoe mipetraha le tsara dia mbola tsy tezitra amin'ny lahy azony ka tsy rarahiko lesina ho faly anala tezitra. Ny fantatro fotsiny lesy dia nifo misolo nify ary ny aina misolo aina. Ka rehefa tsy laitra lamina zany lahy dia ataovy izay fantatro lafa mety eo miandry aho falifaso. No andeha aloha izao ary dia efa momana fa tsy zaka an'lamy fiverena teto manaraka. Fa mikasano aiza hono zatsy izy. Tsy misy olona tafavoaka velona zany le tsy ry zandry eto Ikariko any avelany any aza le tsy ataoko maika efa misy manantro fosy loatra an'lahy zao. Dia efa omany ny saina fa sorona vita ela afaka telo andro ry zandry. Tonga dia andao hidirana kerinao re olona. Ao mihitsy iny izao Voa ity trano ty ry mopera dia mbola tsy tezitra izay Voa aty. Io ry zalahy tonga dia mekary eo amin'ny lavarangana lesolisany ny sasany kosa mihodina avary ambady. Sao mantsy lasa mandositra eo iny Ry zanak'isa marina fa misy inona ny tovovoro maromaro manoloany zatanareo. Vanny ianao ay voaka atao ihany. Io re olona tonga dia sambory ary daroy ataovy mahita fa hamono olona mihitsy io nakakeriny sy namono antsika Fa inona daholo re zao. Fa misy inona ry neniny toka aza mody adaly eo ianao rangaty sao dia ho ataonay mahita ny tsy fahita eo milamina ihany aloha nareo fa inona ary ty fa inona nefa mampisavorivory anareo ohatran'izao le ty Izay kosa aloha tsy hialy eto izany raha tsy lazainao aminay daholo ny marina rehetra fa marina mahakasika ninona moa zany le tianareo fantatra ka izay kely aza mba rirariranao eto ry le rangaty raha marina koa raha gnany tianareo fantatra dia izao ary eno tsara fa ho lazaiko aminareo.
dia izany tsy izany ny zavatra marina ary zareo ary dia efa mampitandro anareo koa tandre mo fihetsika raha tsy tia hahita lozy nareo menakavy. Fandrahonana fotsiny rangahy zany olona kilakiray hoe dia touristique hita ao ako tonga rangahy dia andao hitambaranao fa ho aizy io orineny jereo fa nitsingevana le mopera talozina rety hita masotiry landro tena mbola tsy nahita ohatry ny tiatra izay niainako marina sady ohatry ny lasa nafana tampoka be tokoa ny zany amin'izany tena marina raha tsy tena mandoro mihitsy izy izany ka maya neny maya dorere olona itsoka fa efa hita fa maiko mbola inay ny janonanareo eto aleo andeha rehefa tsy itsokinareo ka tena maiky le ty toa tsy hafa mamindra ny tongotro marina maya neny maty ahy kay tena maya aza rehenao ry Andriamanitra mba hanavitra anay aty maya aza minenena be ohatr' izany moa tsindriry sara samy nahita olona izao tsika jereo nefa manomboka mivozotra tsikelikely ny oditro kay zay angamitsika vao tena mifaty ry ka tsy ataoko misy velona eto amboniny ty tany ty izany zay rehetra mahafantatra ny zavatra nataoko isan'izany nareo rehetra ireo ary dia efa mampamangy any daholo fa lasa aloha mivozy zay mba isory izy ao afanana mandoro anay izao ry mopera tena maty zay mopera miverina kely aloha za fa nisy zavatra diniko mila olona telo atao sorona amin'ny masina ka tsy maintsy aminareo rehetra zany no maka zay tiako eno ny anankiray tsy kosa mopera awa fojere olona tialala zany efa ny aizina maharesy ny azavany izany tsy maintsy misy anefa ny ady izay vao misy ny fandresena mahareto ary mivavah toa ohatry ny afaka tampoka teo ilay afanana be nandoro teo marina afaka tsika ry zareo afaka ilay afanana nandoro teo sady efa nahetsika daholo tsika zanako lasa ny any andao re olona andao enjay anany aiza izy teo tonga soeta amin'ny tobo mainty ty tsika aleo aloha nareo menatao ampidirina kely ato fa makahaka ny namanareo sao mantsika horipako daholo ireo ka zay vao tsy hahita olona atao sorona eo tsony tena olona tsy vanina rangahy ianao ry mopera tena satana velona rangahy ianao tsy matahoatra apanginy ny vavaryle kely dia tsy laiky manao tafady ny tanàna keo e lahy tena maty mivavako le mandeha raha be izy zany fa maninona koa zay zany kasihanao tanàna ohatr' izany olombelona matsapa marara inga io rangahy ty jereo ani raha tsy mandeha raha be ny vavany ary tsy laiky miteny sy be tatasika eo kory kiala sipa kely tia sao dia ataoko mahita ny tsy fahita eo koa ianao aza mamalana azy soa nkiry bavy ahoako izay ka tsy raro kosa le sorsoka ka nararony na tsy rarony misy kiala dia zalomy misy ary aleo atao eto ambo fandrenetinareo dia aleo fatorana tsara fa sao dia pelipelika eo ka tsy mety marary ange zany mba moramora ihany fa marary zany mba tena enjana koa za ny fofonato zany
Tena ezara be zaho pomanaty izany. Sady adyko maizina be tsy fakahitana mihitsy. Eo nareo aloha e. Zaleo fa lasa mandeha koa ny fotoana mantsy. Tena dia vola hita masaka iry zandry. Dia ina moa izany fa dia dia fena fitaovana rehetra hidiana aminy. Fa fitaovam-piadiana koa no tefina. Ny vonoana ilay tsirizoko ny tefena amin'ny vavaka mba ho mafy tsara. Fofona koa fa hery be ka. Hatray le ty ary tao tsy misy olona tsony atona ray aza dia ho sanatria ve ka lefy ny heriko le aza. Za kosa misy tena nanam-pinoana be tamin'ireny olona ireny dia izay na afaka anazy teto ve. Tsy le tia loza koa ty ka. Dia aizandray izany nahita olona ao atao sorona. Tena diso fanantenandray aho tamin'ity indray nitoraka ity. Dia inona re izany nataoko e. Raha mba handeha hanandrana hivoaka kely any aho mantsy izao, tonga dia olona vovo be ny reny sy ny sofina sy hita maso any. Raha hijanona ato an-trano indray nefa tsy ahita sorona mihitsy na ray aza. Ndraso fahitako ny hevitra. Ay moa ty volo rasta be ty mbola atiko. Aleo apetaka avy hatrany ty dia andeha hikaroka olona ao atao sorona fa mandeha ny fotoana e. Soa ihany azy ty fa mbola voatahiriko tato fa raha tsy izany dia verevitra teto indray aho. Na izany aza nefa dia aleo maily ihany fa maimbo rano tanàna. Nanahoana ianao tato ry dato antsika? Izao hoe, izaho mitaintaina miandry izay vaovao entinareo an'izaoko. Nanahoana ny ady tany? Mafy ty ry dato. Mangidy hatramo roa raha mariny. Fa misy inona ary mamantsika? Lasany ihany koa ny izy mena tary dato e. Maninona? Inona ty loza lazainao? Izany lasany ihany koa ny zanako dia tsy hitanay izay nanjavonany avy eo. Andriamanitra anao, fa lozinina ndray ary izany e. Fa olona firy izany nareo ny tonga tany tsy naharesy azy ireo ka? Tena olona manjatony izay ny nakany fa saingy sendrany tsy nampozina mihitsy. Fa tsy nampozina ahoana? Ka rehefa tena raikitra iny ny ady dia lasa nitsingevana ilay moperany e. Maninona? Ary lasa nisy hafanana be farak'izay nandoro teo dia tsy nisy hafanetsika mihitsy izay fa tena may daholo. Jerenao any ny tenako raha tsy tena mitsovaka be daholo. Tao anatin'izany no mipatany any zanako e. Tena enjana be koa izany ka. Fa ilay moperiny koa aza nefa tonga nampijaly ateto vao lasa kely nareo e. Ahoana tsara? Izany? Dia tamin'ny fomba ahoana izany nahatongavany teto ka? Tena tsy haiko intsony. Izy efa nijoro teo ampovoan-trano no hitako. Nivadika nisy hafanana be tahaka an'izay lazainareo koa tato an-trano vao lasa izy. Izaho koa ary nge tena mitsovaka be toanao koa ny vatako amin'izao e. Tampotampoka teo moa dia afaka ihany ilay hafanana dia lasa nangatsiaka be indray. Tena nidikizitsika tamin'ny mopera iny ry dada toa. Tena marina izany ka. Fa avelako aloha ianao fa andeha hitady anjanako aloha e. Izay fa lasa Akatsy le mamanizy mena tary ve za miala an'izany e. Ary aleo anaovako azy fa sorona fahatelo ianao androany.
kaizakaiza madama, azafady kely nenao vetivety. Inona le anao zay? Akaty zany madama fa ohatrany koboko nentin'izany mampizazy amin'ny fasana dongo tany azinga le zanakao zany e. Tena marina hoe rasta? Masina zany Dia fasana dongo tany aiza nitondrany azy? Hitanao ve? tonga de koboko mihitsy madama fa andao aingana aloha vonjetsika senao any a. Ka tsy aloha ve aloha amory fokon'olona hiaraka amintsika any? Raha tsika senao rery mantsy tsy haharesy an'le moperiniko. Tena ohatrany tonga de tazaiko be amin'izany tsika madama aza mbola lamozy fokon'olona io zay a. Zao ny fotoana azanaza zao tena fa ohatrany tazako lasan'ody mantsy le mampiziny vao voatitra tao izy mena tazanakaoko. Ka andao aingana raha izany fa so miverina tampiko indray le moperan-dozy iny. Andao malakilaky madama. Tsara raha fipetrapetraka tsara aloha ny amin'ity madama ty. Ay ton'olona mora langolangona kely ohatran'izany. Ty alohantsika ty izy madama le fasana dongo tany a. Dia ahoana ny atao raha mihidy izany ka? Dao aloha jezena fa somba tsy mihidy e. Ohatsa ny vato na isaka fotsiny matso ny koboko na isaka da momposa teoteoko. Ka andao aingana raha fa so faty eo ny zanako e. Andao malaky e. Atongitsika ty fa aleo aisaka aloha ty vato be hidiny ty. Io ve ho voakisako rery fa ao ianao ampiko ka? Ao madama fa vitako io a. Whoa! Palala! Oh! Tenkisa kela. Hitanao zany fa vitako. Ka andao amin'izay aza hiditra malaky hanafitra ny zanakao e. Ary maizina be anie izy zany. Ao mewa fotsiny ny tananao tazomiko de tazomy afa ohatrany maizina tokoa izy zany a. De mozamoza ihany tsika fa so misy lavaka tampoka ka enjery eo. Dia amin'ny fomba ahoana zany ny ahitana ny zanako ato amin'ity rasta? Tena tsisy ifankahitana mihitsy a. Tsapatsapaina zany iny a. Inona ty? Ao aloha votsotro kely ny tananao fa ohatrany miatsapa zavatra ato aloha aty za zany a. Ao ary. Tonga soa tamin'ny tobo maizina madama. Aiza moleko veteo. Itsikay ka. Ary avy de kedzaina tampoka amin'ity kivety avy aty aoriana ny tenany de tsy afaka mikofoka tsony io amin'izay. Oe, misy mamatotra anizy amin'ny vatako izany. Fa aiza ianao teo rasta? Aiza ho ahy ianao? Tsy misy rastanao zany teo madama fa mopera omety tia. Mopera? Ya, zany rivotiry madama mora ampiasonina kely a. Tena mopera tsy vaniny ianao e, tsy matahotra an'andre. Pangino, famarika lava tsy miteniteny foana eo a. Ay, dia vitanao koa mikasitanana. Tsy vaniny ianao e. Manomboka eto a. Dia izay rehetra tiako atao aminao dia azoko tanterana avokoa fa tsy voasakanao amin'izany a. Ary elabe zany fandosa tsisy ary hijery any zanakao e. Fa tsy eo anezy le devoly ve izany tamin'ny makaty izany e? Dia hosana tsiko ve ka nalaina heveriny e? Tsy kosa e. Ka ery izany tonga ny aty izahako. Ary aza miteny tsony aloha fa efa izany manakaiky izany ary zareo e. Dia mivavafoana aloha a. Mahafinaritra rangaha amin'ny fiainana. Vaniny ianao ry mopera. Tsy mifahatsofana rangaha ianao. Kalma ihany le tsy ry vandry kely a. Inona ary ty miakatrakatra be ty. Ary aleo amin'izay ho ampirety mety lavy reto mba hifankahita tavinareo menakavy. Lasa sorona tanaty aizina mantsy ny tirara ty ka tsy metiko. Nareo moa zany zao tsy mifankahita fa za mahita nareo tsara e. Zay ty fanindrehatra. Lancho? To feno rabeat? Andray kako? Tena marikiriko tena tsy mampite-hijery marina. Enjara pesa fofony izany. Ina ela tsy ho tanty mihitsy marina e.
Anomboka ny sorontsika fa migadona ny amin'ny 12 alina. Fa tiako fantatrareo aloha tsy mopera-moperanareo zany a. Ahoana tsara hoe dia ahoana zany nanaindray ny fohy be anao hitondra ny distrika eto ka? Zany e tena marina dia nisy moperana lefa fohy be tokoa hitondra ny distrika teto. Tena laiko moa ny endrik'ilay mopera mba ho endrika e. Ary avy teny taiko teny an-dalana amin'izay le ry dia izao za tonga eto aminareo izao. Fa inona zany tianao hatongavana amin'izao ataonao izao ka? Tsotra kely ka. Mba hampitombo sy hampatanjaka ny hery maizina tamin'izao tontolo izao raha tianao ho fantatra e. Lazaiko anareo fa raha vitako milatsaka eto daholo ny rahanareo telo mianakireo dia azoko sy manaraka namadito daholo mipeny rehetra amin'io fiangonana io. Saingy manam-piafarana izay rehetra tao. Angatsy nahazaka nijery fahoriana eto firaitana zaty izy dia nitsangana tamin'ny maty misy rotony e. Tsika babeko izay vao faty ato a. Dia ho afaky ny anao inona eo koa nefa io e. Tsy ady aminao no tongavako eto Romaid a. Fa nafitra andreo namakireo a. Ianao izao ve? Ny tenanao aza ary kalan'ity tamin'ireny tsy voarinao a. Olona indray ve nandeha arovana. Aza dia malatsaka morsipa. Mandeha nakiritsika mandefa sao dia ho faty ny ondry a. Tsy manan-kery amiko intsony io ry mamanontoko fa aza matahotra ianao a. Ho hitakeo ary hoe izany tsy manan-kery izany e. Ekeko hoe fa naharatsy ianao ry Romaid fa tsy matahotra anao intsony aho ka. Dia ho hitantsika eo azy izany e. Ary mandeha fotoana fahaleo atomboka amin'izay ny sorona e. Tia sy fa kely tia nanovoantsika azy ry havana. Bozeo anany a! Bozeo! Menareo azan'izao fa mila vonjy ry piala. Ary aleo atsotra tsara eto amin'izay ary ndi e. Zaho ity anty lava maranitra tsara tia nanapahako ny lohany androany. Dia andrika erako ny tombony raha andry avy eo. Ary ela be zany fatao velomany tany. Sanako re olona! Sanako e! Ohatray ety e. Fa iza koa izany mitazona ny tanako izany e. Iza ho a? Izay ihany ity Romaid a. Fa inona mihitsy n'izany le tena tia teny tia hatongavana e? Ny tsy anatontosanao an'io sorona io e. Sy ny anavotana an'ireo namakireo e. Izay ihany a. Dia ny miara izany moa izany ny azonao atao e. Fa raha izay tena rangatsy mahasaka nanatosan'ity soron'ity izany a. Ary aza mba vita koa ny ity soron'ity e. Fa tonga dia fanahateny ony le vohiko voalohany indrindra tsy ho isan'ny velona tsony. Tsy ianao raha miseno Andriamanitra mandrindra ny fiainako a. Jereo ane e. Efa tara 10 minitra sady izay ny fotoana tokony hanatanterahanao ny sorona. Mazava? Eny tokoa le ty e. Ary lasa ny amin'izay raha nga tena mandefa mandrebireby fotsiny a. Lasa ho a. Tsy handeha ho aza a. Ay e. Ary toa ny anjera ho aza le mopera sandoka ry izy menataha. Dia ahoana natao e? Son fotamiko eo mantsy io a. Zay tsika vao tena ho faty eto marika. Ko maninona moa zany tsika raha manarara oatra mandositra e? Tsika raha ve mifatotra daholo dia amin'ny fomba ahoana ny andosirantsika amin'izao ka? Andrasy fefa me malalaka ny tady mamatotra nahato e. Efa kely sisa dia voavava.
Toa izay dia nitoreraka satorotony e. Mbola izare zany. Miseho anao mahery mantsy ianao a. Nefa azadiny fa tsy misy hery maizina maharesy azavan'izany eo e. Tsy raharahako izany rikala. Ny fantatro izao dia ho levoniko ny fanahinao androany manelingelina ny fahasambarako sy ny fahavelomako fotsiny mantsy. Ka manatona ary rasa e. Manatona rasa. Olona malemy paikakely tsy mahavita azy akory netony e. Kanefa dia miseho azo mahivava fotsiny. Ary elabe zany fa aleo amin'izay ranga hokendraika tia. Kendao mafy fa mbola tsy mahafaty aho zany e. Maivana loatra. Ohatray le ty e. Tohatra ny lasa mivadika mafy be mifanahinkala ratsy ty zany. Nefa tsy makay izao ty fa vao mika ho tsindriko mafy any ranga. Aok'izay fa horeraka fotsiny ianao e. Ary anjarako indray izao. Ka zany aty atazy. Ala ty e. Toa mba miseho azy ho mafy izany. Dia zany koa ary ny fanampiny dia natana. Iny fa levina. Ary aloha amin'izay aloha hijery azy telo mianaka ka. Oay. Toa tsy midina josona izany fa lasa miakatra ho azy. Tena lasa marina. Dia ahoana izy telo mianaka ka. Mivaky tiry zareo a. Ary aleo koa aloha voayaka iny ana nitady mamaritra ny tongotra fa tsy zay. Dia ao aloha ndriry zany vonjeko voalohany a. Mba malakilaky reraka izy a. Ino rery mieny a. Angana fa sao tonga indray ilay fanaratsy mamelona ny vatan'olona io. Ao fa kely sisy tiriny eny a. Zay fa vita. Zay fa vita ny tanako e. Mandeha any anatin'ny jiona iny e. Aleo zany no manotongotra. Eny ary e. Ao nyeny a. Ao aloha ny tananao vahana voalohany. Zay ty fa vita. Dia ao koa ny fahatongotra sisa e. Dia ndao amin'izay ary tsika ela tetongana rehefa vita e. Dia atao ahoana zany io olona io e. Eny tokoa. Mandeha any nareo tonga dia mivoaka fa ao nareo anaovako azy ka. Kosa e. Aleo miaraka ihany. Hita ho ako. Atao vaingana fa andrasanay ianao. Mandehana ho afa vetivety aho. Ainga aminareo e. Aingana ho aho. Eny azoko. Ary aleo amin'izay tonga dia totako be amin'ity vaty fisaka be ty ny lohany ty. Nino rangany an'lahy. Izay vita ranga ty e. Ary aleo amin'izay ampiretina amin'reto labozia mirehatra reto ny vatany dia aleo maio ranga. Zay. Ary aleo amin'izay ivoaka raha-pidaty fa tsy. Afaka tsika ary neny a. Tena afaka tsika. Ary aleo indray tena fa mainky laza vaovao mahafaly tsika e. Mon père Ahmed. Mon père Ahmed. Sanganasany R Stefanuela. no velominy. Nomena fi fitiavana Sarmel lahatry ny avy miaraka tamin'ny R Stefanuela miaro Rakotoarisoa ary Radavy. nandrindra ra teknika lahatry ny avy nanatongotosa Rima ny fanantenana.